Trano Notanterahana androany teny amin'ny FJKM Lazaina Ranivo Martiora ny fanompoam-pivavahana sy fisaorana an'Andriamanitra noho ny andron'ny président synodal sy ny fanamafisana ny fiaraha-miasa amin'ity mpitandrina ity teny antoerana ny namana Claudia Rasolson sy mamy rasoanay. Manokana andro iray isan-taona ny synodam-paritany arivo avaradrano mba ho fitrotroana-bavaka ny président synodal ny mpitandrina rabetokotany miarlaza mianakavy ka notanterahana androany tao amin'ny FJKM Lazaina Ranivo Martiora ny fanompoam-pivavahana izay noentina ihany koa anamafisana ny fiaraha-miasa amin'ity mpitandrina ity izay avozina isaky ny efa-taona araky ny fanapahany mpiandraikitra foibe FJKM. Ny teny noentina anamariana izany dia nalaina tao amin'ny Korintianina voalohany toko 5:4 manao hoe fa raha mitory ny filazantsara aho dia tsy maintsy ho reharehako satria tsy maintsy manao izany fa lozako raha tsy mitory ny filazantsara aho. Afatra goavana no voaray an'io raha ny fanamariana izay noentin'ny président synodal ny mpitandrina rabetokotany miarlaza. Mino izay fa anoana ny voanareo kaiky ny voanareo iaraka amin'ny voanareo. Ny faharoa dia izao dia letsona lehibe ho an'ny fiangonana rehetra fa tsy izaho ihany mila supportena sy mila toanana fa araka ny teny dia ny hoe ny mpitory filazantsara rehetra dia toy izany koa ny mpitandrina rehetra sy ny katekista delege rehetra any amin'ny fiangonantsika any. Mino azany fa izay tonga teto dia tena iova manomboka amin'ny anio ity. Izahay tena hiasa tsara tsy hanao mpitoto araka ny tenin'Andriamanitra ianareo hanoana tsara sy ho kaikinay hatramin'ny farany amin'izao asa izao. Tsy mahavity minina izay tompoko, mpanompo tsy mahasoa izahay fa raha tsy eo ianareo manako fitaovana iran'Andriamanitra tsy zavatra efanay. Ny biron'ny synodam-paritany arivo avaradrano dia manana toky fa iroborobo izany synodam-paritany izany. Nanamarika ny fandraisana ny président synodal androany ny fanolorana fanomezana antsy farany raha tsy laza fa tsy nirakitra ny fanomezana avy amin'ny isa-pitandremana ary ny vidin'ny fandaharana. Feniopoka ny fiangonana ary nisy no tena tokotany no nanaraka ny fotoam-pivavahana. Ny mpitandrina rehetra sy ny katekista ary ireo kristianina ao anatin'ny synodam-paritany no nasaina niombana tamin'izany fotoam-dehibe izany. Mariana fa tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny jobin'ny synodam-paritany ihany koa ity fotoana ity amin'ny farantaona moa vao hifarana izany fankalazana izany.